mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Miarabantsika rehetra ndray izay manaraka ny japion'ny radio Don Bosco amin'izao maraina ny alarobia zao raha izao no manaraka amin'ny fandarana ny famerenako sisika ny alatsinainy alina amin'ny 6 sasany dia faly izay tafaraka amintsika rehetra indray ao anatin'ny ora iray no iarahantsika toy ny mahazatra antsika hatrany mizara telo ny fandarantsika ny tapany voalohany dia izany hoe 20 minitra dia efa melabelaraka-hevitra ny faharoa 20 minitra faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo. Bruno ny lafiny teknika da ty kosa no mikirakira ny sary toy ny mahazatra antsika hatrany ny ray aman-dreny ny général Désiré Philippe Ramakavelo no manao famelabelaraka-hevitra ho amintsika rehetra mba hovantsika rehetra mba hovana eny moa général mba hovana Andriamatoa Flavian mba hovana Andriamatoa Bruno mba hovana Andriamatoa Dadia dia mba hovantsika rehetra manaraka ny fandarana zany ndao tsika no famitinana voalaza tamin'ny heriny ny raha manao famitinana antsika dia anisan'ny zavatra ny ompana ny resaka tsika mihitsy ary lava dia lava mihitsy ndro nandritra ny 20 minitra dia le hoe teny fampirisihana endriky fanehoam-pitiavana ary zay teny fampirisihana zay ny anisany tena sarotra amintsika ny manao azy na eo amin'ny ray aman-dreny io na eo amin'ny mpiara-miasa io na eo amin'ny mpiara-monina io dia tena ohatrany sarotra ho antsika manao zany io teny fantatry ny teny marina amin'ilay hoe fampirisihana manko dia fankasitrahana zany fankasitrahana zany efa tena mametaka fifanajana ary ny fifanajana vetika foana fa mariky ny fanehoam-pitiavana zavatra tena mahavariana nefa dia kolotsaina kolom-piarahamonina fototra resatsika foana ary ratsy sasatra mihitsy ny mamerina azy dia anisan'izay zavatra zay dia hoe teny fampirisihana zay tsy ny teny mahery tsy ny teny fanambaniana na totsika hoe teny sady teny fanambaniana dia matofilafy fa lazaitsika foana fa mahafilavitra noho ny dariko erisetrany indry izy saingy tsy sapan'ny olona mihitsy ary dia asa hoentin'le fahatsarana mpiainana angambany ohatry ny teniteny foana zany ny zava-misy ka mbola resaky ny olo fanehoam-pitiavana io ihany mbola resahantsika anio dia anisany zavatra tenentsika foana koa hoe akoatra ny teny fampirisihana dia le hoe fotoana manokana ina moa ny antony teny isiny le hoe fotoana manokana ny antony teny isiny le fotoana manokana nge dia ifampiresahany ifanakalozana hevitra mba hafantarana hoe inona mba zavatra mahafinaritra ny ty olo miresaka amiko ty inona ny zavatra mampalahelo azy inona ny zavatra tsy tantiny ifakalalana arafana mafisana mihitsy ny fifandraisana tompoko ny atao hoe fotoana manokana na eo am'izao fotoana zao nge fotoana manokana zany rehefa toflavianka efa tsy dia misy loatra tsony ka na ny mpivady aza dia farany fampitody damosina ao an-trano tsy mifampiteny herinandro ohatran'ny olona amin'ny fampiolon'olona zava-misy zany nefa dia io fotoana manokana io za rehefa miteny amin'le mpivady ohatra hoe ny anto teny isiny fotoana manokana akoatrany hoe nareo miray trano miray fandrina dia tsotra io fotoana manokana io ivelan'ny tokantrano ny tena iainana azy ho an'ny mpivady fotoana manokana hoe misy fotoana hoe asa mandeha mitsangatsangana rery mba misitaka kely ny tanàna mba mandeha tsotatra any amin'ny toerana fisakafoanana manokana na ohatran'izany dia inona ho an'ny resaka atao any anisan'ny resaka tokony atao any dia anisan'ny hoe mba fahampatsehivana le fotoana hoe mba tena nafinaritra anao teo fena asa le fotoana nionanareo voalohany ngambany hoe nanahoana moa le za le ohatrany sarokendratra be na natonanao ny tena dikan'le izy ny anton'le tsy hay atao io dia tena ohatrany hoe mamerina indray le fotoana tena hoe nanorenana an'le fanambadiana na le hoe fakatiavana tena hoe fotoanako indray fanolokolona fanamafisana fanatsarana ny fifandraisany mpivady tena hafa misy lazako anao nisy tamina fahita lavitra avy any ivelany nahitako an'izay hoe raha miresaka ny fotoana manokana io izy hoe io fotoana manokana io izy tsy vitany fotsiny hoe mandeha mitsangatsangana miaraka na hoe mandeha miara-misakafo miaraka ty miverinantrano fa io fotoana manokana io raha ny tena tsara dia tena misy fotoana mihitsy tsy mody ao trano nareo raha tsy rapitro zany hoe matory any amina toerana ivelan'ny tokantrano nareo mivady dia ohatra ny ainanareo indray le hoe vonareo roa rery tsy mieritreritra fa tsy ny tenanareo roa rery ary tadio tsara fa ny vady any nge ny hafarany ny zanaka ialehibe ikopa-kelatra hiala ho tokantrano dia nareo mivady dia nyzao
dia fa mba homany ilay fotoana manokana hoe ianareo mivady sisany eo an-trano ivereny indray fa io fitiavana io a tsy misy hoe tanora ny tanora no mahay maneho fitiavana na ny efa zokonjokony na ny efa antitra efa ray aman-dreny fa ny fitiavana mandra-pahafaty zay foana ny zavatra lazaiko manomboka ny mboboka ny faneho-pitiavana mandra-pahafaty a dia misy foana ilay fitiavana mety ho samihafa ny fomba fanehoana azy fa ny fitiavana mitoetra foana ary tsy misy olombelona izany averimbelintsika etoany le matovilaveny hoe nanaovan'Andriamanitra antsika dia tahaka ny endriny ina le endrik'Andriamanitra fitiavana tena tsy azony saiko eritreretana mihitsy amin'ny mampanabe azy zany hoe olona tsy mahay maneho fitiavana ary tsy mahay mandray fitiavana tena misy zavatra tsy miady ao amin'ny fiainanao raha vao tsy mahay mandray fitiavana ianao na manome fitiavana ary zay zavatra iny fa tena zava-dehibe mihitsy raha vao mahay manome fitiavana zany ianao dia matovilaveny dia manana saina tony manana fotony manana fanahy milamina inona ny teraka izany fahafinaretana fahasambarana fiadanana tsika ihany angeny manome azy avy amintsika mihitsiny fa itsika amin'izao fotoana izao dia menomenina foana dia tsarotra be fa aiza le filaminana ao anatinao le fitiavana napetrak'Andriamanitra araka ny endriny ao aminao aiza mba misy manontany tena an'izany ve zavatra mampitolokoloko atsika foana nge sanantanatra manahirana be ny fiainana sarotra amin'ny fiainana ohatr'izao le lafy ratsiny le lafiny manapotika mampihemotra mampijaly zany ny ainatsika tena hoe zany nyzao amin'izao fotoan'izao tsy fantatro namemboka hevitra zany nge nyrivotra iainana amin'izao fotoan'izao ka zay anisan'ny zavatra teny hoe zava-dehibe rehefa mitenan'io fotoana manokana io dia tokotra tsy ho an'ny mpivady ihany fa ho an'ny mpianaka koa le fotoana manokana hoe amin'izao fotoan'izao gaga le ray aman-dreny hoe fa maninona ary ny zanany maditra fa maninona ary ny zanany eto efa naverimberina teto ihany koa fa hoe ny endriky anisan'ny fitiavana indrindra eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny dia ny fampatokisana eo amin'ny mpivady koa anie izy an'izay fampatokisana satria teneniko foana eto ary everiko foana ohatrany hoe indraindray ngamba ohatrany tsy maharesy lahatra ny olona rehefa mandeha any amin'ny sekoly andre matofilavy manomboka any amin'ny classe de sixième mahatrany amin'ny terminal ny fanontaniana mipetraka tokana fa maninona kay raha miseny ray aman-dreninay tsy mba matoky anay inona ny dikan'izay tsy tia azy tsy mifanakakam-po aminy zay ny dikany vao miditra ny trano ianao dia fibedesana vao manao anakely ianao dia fanakianana ny dikan'izany tena tsy matoky an'io zanaka io zanaka hoe ny misy talenta be dehibe napetrak'Andriamanitra aminy tena afaka mampivelatra azy mampivoatra azy ary mampandroso azy eo amin'ny fiaina fa saingy izao potehanao amin'le tsy fampatokisana dia miletika le talenta zay ao anatiny samy feo za raha vao misy olona miteny amika le zanako sarotra tenatra le zanako tsy matoky tena na le tanora mihitsy miteny amika za moa général ohatrany tsy mba matoky teny zany za moa général vao tonga any amin'ny toerana anaovana fanadinana dia mangovitra za ny antony le tsy fatokisana avy amin'ny ray aman-dreny aoka apetraka tsara mihitsy tsy tongatonga ho azy zany tsy fatokisateny zany tsy tongatonga ho azy zany fahasarotakeny zany avy amintsika ray aman-dreny tompoko teo amin'le fanabeazana nataotsika amin'le fanam-pepona amin'le fanakianana amin'le fanambaniana zany ny aina ny tanora za dia milaza amintsika ray aman-dreny teny zany mihitsy ny aina ny tanora ary matony tanora amin'izao fotoan'izao be dehibe mangataka fotoana no ny fahenona nyty fandarany ity satria zavatra tena iainana hoe ay ve tena misy mba ray aman-dreny na mpanabe tena mahalala ny zavatra olana mipetraka amiko satria tena mahatsiaro izy hoe tena zany mihitsy le zavatra iainana ohatrao dia mangataka fotoana izy dia mifampiresaka dia hitanao mihitsy hoe tena mba ohatrany hoe mampisokatra ny sainy ny fony le fampiresahana hoe ay ve tena azo atao zany ay ve tena hita hoe misy tombony mihitsy misy zavatra hafa mihitsy noho ny fiainana davanandro le fampiresahana zany anie tena ilaina le matofilavy any ary io tsika efa miteny ihany antyle hoe miteraka fampatokisana fampiresahana dia mipetraka indray eto le tambazotra ny hoe tokatrano sy ny firenena hoe tena mba misy fanakalozakevitra mba misy fanontaniana ve ohatrany tamin'ny androna lenam-ponimerina tsy adidiko zavatra amin'ireny fa adidiko zavatra ianareo zany hoe misy fifanakalozakevitra ao anatin'ny fanakalozakevitra anontaniana ny hevitra ny vavaoka milaza ny heviny keo fetonabajaka any akampany izy roa ny atsika tsy zany efa misy zavatra tapaka any ambony any tsy mahomby ohatra fotsiny na miteraka fahasaranana zay vao miazakazaka hoe andao amin'izay atsona amin'ny vahoaka andao atsona ny vahoaka ka le vahoaka nefa amin'io fa ohatrany hoe efa zavatra mitanga efa antomotra eo anany eo dia tsy azo ntsony le izy hoe fa maninona zany tsy nazavaina hatramin'izay fa maninona
zavatra nge zavatra mazava zay zavatra iainantsika to Madagasikara zany amin'izao fotoana izao. Zao sika mihazakazaka hoe mitady ny vahoaka. Fa ireo vahoaka ireo fa tenenina efa 70 taona ty aoriana ny Andriamatoa Flavia. Na 70 taona fa naninona nandritra zay 70 taona zay maninona tsy nazavana tamin'ny vahoaka. Hoe misy zavatra antsika ary tena mikasika ny atao hoe fiandrianam-pirenena mitenenina taminy dia efa namola volana ny sainy nandresena lahatra azy satria lasa miteraka le olona amin'izao fotoana izao hoe kondeto toerana raha tsy hitany anaovana azy zavatra ohatrana satria tsika efa zatra an'izay le hoe ny antombotra ihany ny tena fantatsika le antombotra ihany no iainantsika le antombotra ihany no visavisaintsika isan'andro ny fahasahiranana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ny tsy fandriam-pahalemana sy zavatra maro samihafa ohatran'izany Andriamatoa hoe zany mameno sain'ny olona ka azagaga tsy hoe tsy finiavana anao tsy fitiava-tanindrazana na hoe tsy ataontsika hoe endrika ny fisalasalana tsia ny hevitra tsy azo izitsika malagasy mampiazo azo mazava loatra ary zay zavatra iray mihitsy ny tena mahatonga ny hoe ny zavatra misy io nge zay niny mahatonga le hoe tsy maintsy apetraka foana le tambazotra miainga ao atokantrano ny io e ao atokantrano ve mba misy fampiresahana ao atokantrano ve mba misy fanazavana saingy matetika le atokantrano rehefa misy zavatra mba hoe fampiresahana amin'ray aman-dreny ataon'ny zanaka dia iny ny valiny tsy mety zany tsy ilainy zany tsy mahazo tonga dia sakana avy eo rehefa tena hoe misy zavatra tena mitranga tokoa sarotra be le fanakalozan-kevitra rehefa avy eo satria efa tsy mipetraka tsony le fampatokisana tsy misy tsony le firaisan-tsaina sy firaisapo dia sahirana be ianao ka zany rehetrarehetra zany tsy maintsy misy koa amin'ny tambazotra ny firenena tompoko tsy maintsy misy zay zavatra zay zany dia lazaina foana zany eto sasatsika Andriamatoa Flavia mamerimberina foana hoe ny fifampatokisana zany nge tena zava-dehibe ary rehefa misy ny fampatokisana miavana ho azy ny olona miavana ho azy teka mametraka ny fampiavana-pirenena ny dikan'izany nge tsy mifampatoky izany tsy mifampatoky ny vahoaka sy ny mpitondra ka raha mbola tsy ao anatin'izay ary le fampatokisana nefa ianao miantso ny vahoaka anao an'zatsy anao an'zaroa ka raha tsy mahita vokatra mahafapo ianao dia iza no torohanao vato iza no omenao ny fahadisoana avy aiza le izy atsika menakavy any tsy misy avy atsana avy eroa tsika menakavy any samy tsika malagasy any ary zay zavatra no anisan'ny tena toko hoe zava-dehibe mihitsy amin'izao fotoana izao zany ataontsika hoe fotoana manokana zany tsy vitany hoe fampiresahana fotsiny mba hifanakaiky-po fa ny fotoana manokana io ne no ahafantaranao ny safidy sy ny talenta misy ao amin'io zanaka io e mitenen'io foana antsika rehefa miteny zany hoe fanabeazana fanomana ny olona tompona ndraiky zay hoe ohatrany manorona trano misy ny fototra misy ny rindrina tsangana misy ny tafo inona le tafo dia safidy sy talenta napetraka Andriamanitra amin'ny isam-batan'olona ary zay tsy ahalala ny safidy ny zanaka ao mihitsy ianao le napetraka Andriamanitra ao amin'io ary tsy mifampiresaka aminy fanakaiky-po aminy tsy ahalala mihitsy ny talenta misy ao aminy ianao ary tsy mifampiresaka aminy amin'izao fotoana izao ny Andriamatoa Flavia dia tsotra na eo mpisakafoana raha tsy isy mifampiresaka fotsiny fa samy ao amin'ny telefona ny masony dia ny tanany manakitsakitsaka sofy ny tapenany ina ny fampiresahana amin'izany ka misy mifampiresaka tsony amin'izao fotoana izao dia ahoana ny ahafantaranao ny safidy ny zanaka ahoana ny ahafantaranao ny talenta misy ao aminy io nefa io no tafo mahatrano ny trano ary za miteny foana fa raha fototra fotsiny dia mijanona eo anao dia mitovy amin'ny tapy-tanety io dia ny azony olona rehetra na ny biby aza afaka mandalo mamakivaky eo raha ohatra hoe ka vitanao indray ara ny fototra dia manangana rindrina ianao dia mijanona eo dia vala ny anarany io ny biby ny tompoko mipetraka ny any vala fa tsy olombelona tsy maintsy misy tafo io voatrano dia zay eo vo azo lazainy hoe olo tompona andraikitra afaka mandray an-tanana ny fiainany afaka mitsinjony eo aviny manana ny safidiny mazava tsara ary mahafantatra ny talenta misy ao aminy tsika ve mba mieritreritra an'izany tsisy mieritreritra an'izany dia hanika rehefa tsy le safidy napetraka Andriamanitra ao amin'le zaza miaraka amin'ny talentany ny zavatra ataony dia inona le fanindrinydray ray amin'ray tiako lasa dokotera ianao anako tiako lasa ingénieur ianao tiako lasa mpampianatra ianao tiako tsy tafo zany ary na dia ataontsika hoe afaka fanadina somatsara io zanakao dia olona iandry baiky foana io olona iandry fanampiana foana io dia olona andany fotoana foana io zany zavatra misy firifiry mahazo diplôma avy any amin'ny université araky ny rehefa lazaintsika teto Andriamatoa Flavia mety lasa chauffeurana taxi mety convoyeurana bus mety mivarotra eny amoron-dalana na manao bisina nefa hafa ny fianarana ny ratoviny akoatran'izany mangany fotsiny le hoe taona voalohany izy any médecine tsy fitafita taona faharoa izy any amin'ny lettre tsy lasa
taona fahatelo izy any amin'ny droit na gestion lany foana ny fotoanany lany foana ny volandray aman-dreny ny antony tsy safidiny ary tsy talentany zany averimberina foana ary ny antony to fotoana manokana io koa de teny zava-dehibe ny olona tonga de miandry fotsiny hoe rehefa tonga ny mbaka de zay amin'izay fotoana zay fantatra ny zavatra ataony zany tsy tompoko za fa vetivety fa lazaytika teto any amin'ny classe de seconde ny tsy maintsy manomboka ny ataontsika hoe orientation natoro lalana hoe tokony raisiny io zanakao io amin'ny voalohany indrindra amin'ny zavatra ho ataony rehefa tonga ny mbaka izy raha ohatra izy any amin'ny classe de seconde hitanao mihitsy fa misy taranja tena manavana azy mety ho série A io na mety série D io na mety série C io s fa le raha tianao afaka baka le zanany de misy raha de ataoko hoe manaonao foana teneniko mihitsy fananiko mihitsy tena mbola any amin'ny classe de première le zanaka de sena manara baka de manao série A tonga any amin'ny université aotra boribory izy satria misy dikany angeny nanatsevana hoe classe de seconde classe de première zay vao terminal le fa raha tsy dikany io de tsy natsina kanefa firy ny ray aman-dreny manao an'izany am'izao fotoan'izao mbola firy ary eo am'izay le lazaiko hoe raha voadiso le toro lalana tokony andehanany zanakao efa miomaly ianao fa de overandro any amin'ny université raha ny fanirinao any andefasanao azy eny fa tsy safidiny zany hoe zavatra efa mifampiresahana azany tenenio foana hoe rehefa mba fantatrao le hoe asa mba eritreretiny zanakao tao manomboka hoe nao ray aman-dreny de manana didy satroka hoe andraikitra manana didy mihitsy mikarokaroka hoe inona daholo ary zany mety anampiko an'ity zanako ity misy zavatra misy fampiratiana ave ary mikasika an'io zavatra ohatra ny kendreny de raha ihany miteny hoe tana mba makany fa misy zavatra zao na hoe misy zavatra hitako any ampiasana na fampiresahako tamin'ny namako de misy zavatra ohatr'izao anaka fa sao de mba mahasoa anao dana mba manao zao zay rehefa anampiny tena zava-dehibe mihitsy ary io sady miteraka fotoana manokana io no mampisy ny tenyle hoe fampirisiana zava-dehibe mihitsy zany fa firy manao an'izany ary any ny tena mahatonga ny hoe andao iverenana mihitsy ty resaka ty tena hoe atonga sainany olona fa tsy finaritra fotsiny hoe kanefa ny any amin'ny sekoly ny manao azy de milaza aminareo fa na any amin'ny sekoly aza ndrendray de mba tovolaviangy ka tsy de betsaka ange ny sekoly hoe tena manomana ny hoe vita mbaka de hoe zao tokony ataonao any amin'ny classe de seconde hoe zao tokony ataonao zao tokony ataonao fa de miandry fotsiny hoe rehefa vita mbaka de finaritra mametraka amin'ny fafana hoe zato isanjato sy volan-jato afaka baka amin'ny BPC zato isanjato ny CP zato zay ny mamaika fa manahoana ny sorodalana sy ny torolalana menao tanysekoly ho an'io mpianatra io fantatrao misy ve inona le taranja manavanana azy ary inona mba eriteritry ny safidiny asa tokony ataony any andrena fifandraisan'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny keo ny ataony naovana an'izany mbola fotoana manokana ihany zany rehetrarehetra firifiry ny ray aman-dreny mba manome fotoana manokana anatonana ny sekoly ifampiresahana mikasika momba an'izany tsy mandeha any ny ray aman-dreny raha tsy efa-hatsona hoe misy olana ohatran'izao ngeny zanakao zay tsy vao mandeha any fa raha fa tsy zany de za fa nanjo saram-pianarana zay lafo de lafo tokoa anjarany any an-tsekoly mikaraka zany any zava-misy andre matofo-lavy ary zay ny tena nisany tena mampalahelo mihitsy tena tsy fantatry ny olona mihitsy ny lanjany hoe fotoana manokana io nataoko hoe na eo amin'ny mpivady zany na eo amin'ny mpianaka zany na eo amin'ny mpinamany zany na eo amin'ny piray miasy zany na piray mombonatoka ilaina foana ny fanakalozakevitra ilaina foana le fotoana manokana fa misy lafiny hafa lafy mpiainana hafa mihitsy hitanao ao anatin'izany hoe fotoana manokana zany tapaka ny tapany voalohany zay ny tapany voalohany hoe diratsika ary ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanona @yahoo.fr zay de vita mba hovanina ndovakitsika ary ny SMS voalohany za lehilahy 13 taona Betsileo manambady merina vita fomba zay nefa tsy avelan'ny mamany ifampitakosina amiko raha vehivavy raha tsy vita vodiondry de tsy avelany anampia mihitsy izy inona no ataoko tompoko aty amin'ny faritra manoratra
eny ka zay nge le fakazahony ianao manambady merina de fataro ny fomba ny merina satria ianao hiditra ho zanany io nge le fandrazaika foana hoe le fomba mpianakavia nge tsara ho fantatry tsolana nge zany rehefa misy finiavana ianao te hafantatra an'izany de mazava loatra indrindraindrindra koa misy zavatra takiny ray aman-dreny hoe tokony zao de ataovy kinona ny sakana am'izany hitako mihitsy ianao no mamorona sakana fa tsy sakana zany amiko raha misy disadisa ve tompoko eo amin'ny rafozam-bavy sy ny zaobavy de mahazo mikasitanana finato ve izy ireo mariako fa ny fananarako zany toy niny tsitra zany mikasitanana zany re olona fadio tsy manana zo na iza na vadinao ao an-trano tsy manana zo ikasitanana anao zay de fa lazaiko foana zay maika fa hoe rafozam-bavy sy zaobavy zany eny de fa zavadozany zany ende matoflavien tena efa finiavana mihitsy ny teanapotika sy aravan'le tokantrano de le vady am'izany ka le vady mety hoe manana ny ankolafikavany no mafesadanta sy samy teny hoe matony eny namelaka ny tamany angamba nanao teny tsy vohevitra ty vadiko ty tonga mety nanao teny tsy vohevitra tonga de maka ny ankolafiny ny avany zay foana misy olona mantsy le matoflavien teny zay mihitsy ny fotokeviny hoe ny havana ny mahavontsy fa tsy ny vady ny ahy tsy mbo zany fijeriko io vadinao io mahasolo ny rehetrarehetra rehefa tena mifankaty mifampatoky io hoe miandra-pialanao ety ambony tany io vadinao io te tonga amiteneninao hoe ny vady safidy ny fidinao io mivadinao fandray aman-dreny tsy safidy fa zavatra de hoe ny men'Andriamanitra fa ny vady za de miteny zany misy olona miteny mihitsy hoe zany vady zany aloha iny nge azo soloina fa niavana tsy azo soloina ka io samy manana ny fijeriko za de tsy mba za laza tiako ny avako fa tsy atrakaloko ny vadiko zay ny de apetako za misy atrandro manambady tamin'ny voalohan'ny novambra nasaina ny asa avy ny vavaka de makaty miasa hozy zareo nefa izy rehetra de katolika daholo tokony asiana ministeran'ny aiza toyany eny fifanarahana dolo io zao tamin'le zavatra andresantsika le hoe fotoana manokany afahana mifampiresa tsy misy zavatra tsy voavany fampiresahana tompoko miteraka fandaminana io ary zay rehefa milaminy zay de hoe azo atao tsara hoe ka zao kosa ny dadasininy mba ohatran'izao mba amin'ny teny feny fanajana nge feny fitiavana nge ny fampiresahany fa tsy mitratrevatrevatreva ny nareo kosa tsy mety fa aiza kosa de zao anao raha vozay ny ataonao de fa misy sakana ngeza be tsy ho tafita mihitsy za manana zanabady 20 taona tena tsy mahalala menatra mihitsy izy mitelefona ny sipona io masonay efa notenenina fa mbola manao ihany mba mangataka torohevitra toko fa sahiran-tsaina de ny dadany nasevy manala ny telefony eny aminy rehefa manao teny tsy tsaroana ohatran'izany mba misy ihany ny olopady fa tsy de hoe akory zay tianao ataony atao mba farafaratsiny anao manana fahalala-pomba mandeha amin'ny toerana tsy henin'ny olona ny resaka ao fa tsy eto maty ny dadasininy teny zany de tonga de azoniny eny amin'ny pinitsy ny telefony kina ny olana am'izany ohatrany raisy ohatrany io nge le rehefa misy zavatra manafotoana nge de mitovy amin'ny daroka ihany de ianao ve de efa kapony amin'ny azo zao de mbola vera ihany izy tazona ny azony tsy sodina fotsiny ny azo eny ataony eny makasitraka anareo fa ny zanako lehilahy kely tia miresaka be tamin'ny heriny de zao izy lasa mahay mankasitraka ny tompony andraikitra amin'ny fananarany tsara be ny zany sorana anareo to de mavita manasa filio izy tsara be zany mahafinaritra misy ankizy vavy 17 taona taizako tsisy ady tsisy nininina de lasa roa andro zao de inroa am'izao izy zao no mitsoka de mariana fa efa manao sipa de inana toko karaha zazatazanao le izy de averenany amin'ny ray aman-dreniko ina ny tazonana an'izany olo efa tsy te hipetraka agny izy ary rehefa ohatrandreny za miteny foantsika eto andray matoflavien raha mbola zaza tsy ampy-taona nalana vavy rehefa hoe mandositra ohatrandreny tsy fantatra de any amin'ny polisy ihany tonga de mampilaza raha sanatria maninina de nareo ny tokonay tsy milaza akory fa hoe hitory azy ampigatra azy fa tena mampilaza hoe ty zanakay ty tsy hita matetika mako polisy rehefa andehanan'olo zao ny ataony hoe fomba ny tanora tompoko fa miandry kely tsika de ho hitatsika eo am'izay anao tsy voarakaraka any amin'ny fitsarana misy zavatra manjoa azy fa tsy maintsy mampilaza
Zamana va dia manao ramifony izy isan'andro dia lasa mianatra azo koa ny zanakay dia tsisy azo tenenina mihitsy nefa vavikely toroy hevitra tompoko. Zany kosa aloha dia tena zao hoe raha mbola raha azo atao dia mifandratra satria le manodidina azy mihitsy tsisy hevitra tsony fa voalasa ianao dia iny tonga daholo zavavy rehetrarehetra mpanao rami. Ary ohatra tsy azo atao fa tena tranony eo. Dia amin'izay fotoan'izay dia tsisy fandamina indrindra mivady. Hoe za raha mbola tratrako aminao ary ny tena marina rehefa ohatran'ireny hitanao fa le vadinao tsy azo tenenina dia amin'ny fotoana fanaovana rami mihitsy ny sevo mandeha le namany ndanareo mandehany fa za manakorotana ny tokantrano koto zay zava-tsay adidinao ray mpianakaviana nge manao an'izany hitanao fa manapotika ny fiainany zanakao dia hojerevanao fotsiny ve fa satria hoe le vadinao tia manao rami le namanynao sevo mandeha koreo nga tompotrano zay. Za toko tsy ampy fitiavana ka tsy mba mahay makasitraka izany rehefa mba misy manome fanomezana sady tsy mba mahay maneho hafaliana ihany koa vehivavy 12 taona. Dia io tsy maintsy mihaona indray. Zay fa tsy voavela tsy vita ny famelabelarana etony io ndrimitofola bien. Ny vadiko tsy mampisofisy be izany mihitsy dia tena kely ny vola petrany ato an-trano tena tsy ampy mihitsy fa dia araky ny teninao jeneraly hoe asa sara n'io ka tsy tereny izy dia mionona amin'izay omeny. Rehefa ray mpianakaviana tsy misy an'izany hoe asa sara n'izany fa ny asa sara ny anasoavany ny vady aman-jana ny tsy izy rery ny tompony iny fa nareo asa telo mianaka efa mianaka dimy ny tompony iny. Io mbola azo atao iny zany indrindra raha olona hoe misoratra vita mariage makeny amin'ny trano arroa dia miteny mihitsy dia aloha ny trano arroa ny ampiantso azy hoe zo ny vady aman-janakao no velominao ianao ray mpianakaviana ko maniny ianao manao an'izao tsy midika koa zany fa hoe mitory azy amin'ny tribunal ny trano arroa nge zay dia le hoe fitadiavanao hoe inona marina ny zaonao fa tsy manao zay daniny kibony lehilahy. Ny ray mpianakaviana manana didy amin'ny vady aman-jana apetrako tsara manana didy tsy azo ny zarana amin'ny olona hafa zany fa anazy manokana fa tsy vita hoe karamako tika zay tiako amena ka misy an'izany hoe zay tianao omena zany zay mahavelona ny vady aman-jana akao tsy maintsy omena tsy maintsy apetrako tsara hoe tsy maintsy satria didy tsy maintsy tateraha zay le izy. Za saika mba anontany fa zay rehefa misy olana ny ambanivohitry ny vadiko dia mifanjana aminay foana ny mpiray-tampo aminy mba mila torohevitra. Io nge zao efa nresantsika teto ozy raha nambinin'Andriamanitra ianao ka vitany io adidy io ataovy tahian'Andriamanitra foana ianao fa za mifanjana zany za aloha tendray tsy fombako le mifanjanaka dia ohatrany mahay miteny an'izany fa lazaiko ianao fa rehefa manana an'izay finiavana sy fitiavana manome zay ianao tahian'Andriamanitra ny tokantranonao tahian'Andriamanitra ny asanao tahian'Andriamanitra ny zavatra ataonao mba hahafahanao manampy zay ny any fatako. Zana mamanana olo tiana za tena tia azy fa izy tsy mba milaza fitiavana mihitsy hatramin'izay niarahanay fendrotonao maro niarahanay. Kina ny milaza an'izany hoe mifankaty ny fitiavana nge efitanitsika foana dia mitovy andaniny sy ankilany ifamaliana ifanomezany fa rehefa mandeha ila dia ohatry ny rafo-dratsy io ho mamila ozy ny fitenena an'izay tsy mety. Ny fiainako ny fantarana no nampiova ny toetsaiko amin'ny lafiny rehetra misaotra tompoko zany mahafinaritra be ny magneno an'izany tanareo fa tena azo iainana nge ty fandarantsika ty re olona zava-dehibe zany. Manana zandry vavy za 12 taona dia efa tafiditra anatin'ny fitiavana ary vao hotenenina dia tsy mety misakafo sy ny sisa nefa tena olana dia ty Facebook ty mba atoroy hevitra. Ka io mbola miteny ihany raha nareo foana ohatrany no miteny azy dia tsy raray iny fa mangatafy fotoana dia aloha ny mpanabe no miteny aminy dia amin'izay fotoan'izay fatany fa fitiavana azy fa tsy fankahalana azy le ohatrany mampiteny nareo koa fizany foana fizao foana tonga dia le lafiny ataontsika hoe lafiny ratsy no hitany fa raha mpanabe miresaka aminy ina ny lafy ratsy-pena no tadiavitra amin'ny efa tsy dia zay aso azy ny resahana za ve ndeha andany andro aminy hoe nefa tsy zavatra aso azy tsy mandany andro amin'izany misy lehilahy miaraka amiko dia manararoatra fotsiny izy te hisaraka aminy za ahoana ny isarako aminy dia milaza fotsiny ianao hoe ohatrany tena tsy mety amiko mihitsy le fombanao azo tonga zany andre matofilavy hita za zao vao vetivety milaza aminao andre matofilavy misy vehivavy dia tena le bandy tsy miasa tsy manao inina dia mitango vola amin'ny isan'andro anandro dia manome foana le
vehivavy de malahelo be azy a ndray tapo aminy eka hoe entany mpitety ozy a sao de mba vony fanafody kosa ny avanareo tsy miasa mihitsy ozy izy le bandy a nefa isan'andro ao zay mangataka vola foana de tsy fantatra na andeha ilokany nataony iny de ahoana ny enekenany zany zany kosa ny ohatrany tsy mety nge zany ige mahatonga manao etsidalana am'le valiny tovavy telo amby 20 taona mifankatia am'le lahy 30 taona za mipetraka mitokana de mody aty amiko izy indraindray zay nefa mbola tsy vita nininina fa vao mikasa ny vady efa samy miasa zay ohatrany tsy mety amiko zany olona tsy vita fanambadiana de efa tonga raha mba farafaratsiny hahay mba vita vodiondry manko mba lazaitsika hoe fanambadiana malagasy mba efa fantatry ny fianakaviana fa manana fikasana anorona tokantrano amin'ny fomba de hoe mandeha midingana isan-karazany fa raha tsisy ninina vita ve de ina tsy haiko eo moa efa samy manana ny fijeriny fisaina ny olona ka de zay ny any fijeriko zay ny lazaiko anareo tovavy raky ny 20 taona za ary manana olo tena 30 taona tena mifankaty zay nefa miady foana satria rehefa misy zavatra mahatezitra de lako vaniny foana izy de izy koa toy zany amiko vokatra zany de lasa mafana vavabe sy tena marary foana zay nefa samy tonga saina nefa de samy mifona rehefa tezitra sy misy volana nefa de mbola mamirina ihany eny ka zay zany toetranareo roko de rehefa zay ny fankatiavanareo de ao anatin'ny fifamaliana zany ny nareo fankatiavana ko ina moa teneniko am'zany tsy miady olom-body zay tofopa am'savy zay ary ahoana tokony ny afantarana ny olona iray hoe tena ty za manko misy lehilahy miaraka amiko de rehefa manao fotoana zay de matetika aloha zako za foana tsy afaka de tezitra izy de tsy miresaka amiko mihitsy mandritry ny 3 andro de za koa tsy miraharaha de avy eo izy a manampitamby a de ohatran'izay foana ny fiarahana iny nandritry ny 2 taona de zao zay a mikasa hivady de mety ve tsosahirana eny mbola va tsy tafiditra ao anatiny de zany ny fombanareo vao maika aloza rehefa tafiditra ao misy herinandro ray volana sy fampiteny zay mazava ho azy de zany ve nitokantrano midiranao ve zany alao fa peritreretana ny tenininy de anjaranao safidiko te hiditra am'zany ianao de efa mivonoana inona ny tokony ataonay fa nitadany sipako ihany ozy izy no tsy mahalala ny fiaranay fa sinazay a mahafantatra daholo manina tsy ataony afantarany ray masika be eo anga vitany hoe masika nga nareo hieritreritra hivady sa tsy eritreritra hivady na masika takany nga io na hianaikitranao zay nge raha vao misy zavatra otrany zany de efa fantatrao zany fa matoa hoe masika be de efa misy zavatra fantatrao mitoetra ny dadanao hoe raha ty olo ty no etokany a tonga de zao na koa hoe efa misy fipetrapetrany hoe raha tsy vita amin'ny fianarana tsy laiko mihitsy andreo miarakarakary mila ohatra fotsiny de inona gaganao raha ohatra ka masika izy efa zay nytana raha tsy mahavita fianarana tsy laiko mitondro olona ohatra de raha vohitinao any de tsy maintsy be de enao ina tokony ataoko fa mampirafy any vadiko teo aloha de am'izao za lasa tsy matoky azy tsony de lasa tsy milamina mihitsy ny tokantranonay satria anao tsy mahay mamela heloka fa misy olona tena hoe tonga lafatra tsy manana fahadisoana mihitsy ve teo amin'ny fiaina rehefa mba mifona le olona ka milaza hoe eny diso tamin'iny zao mba mahay zareo re olona mamela heloka fa tena io neny tena fahavoazatsika olombelona tsy mahay famela heloka nefa isaky ny vavaka de mamela ny heloko Andriamanitra ny zany Andriamanitra zany eny ka avy za vehivavy tena amby 20 taona za rehefa miaraka amin'ny lehilahy miaraka kely amza ka maka vola aty amiko de raha manome vola za de lasa hafahafa daholo zareo de lasa miataka amiko aby ka mahagaga ianao nge tsy tokony anome tsy ny vehivavy nge tokony anome vola fa ny lehilahy zany atoka za mba miatoka lehilahy zany za de mamerombe aza mba miatoka lehilahy zany mihitsy izy kosa mamasosika izy mba mamasoso ako de usososy iny foana ianao ka zay ny dikan'izany hoe sosy zany de hoaniny de ataony de hosahirana ianao aza mba mipetrapetraka am'zany mamasosy zany fa tsy mety zany za mba te haka torohevitra aminao général za mitady asa hatramin'izao mbola tsy nahita fa mitako vola daholo zay nijerena rehetra tovavy 20 taona le izy nge zavatra fa resantsika eto foana le hoe talenta sy safidy ny olona miasa tena no tsy maintsy tafidy tamin'ny fiainana satria mandeha tsikelikely de mivoatra de mandroso fa raha ihany foana ianao hiasa man'olona ny tena dikany zany de hoe menara asa tanana
ahafahanao miasa tena. Miasa tanan'izany feno tsy misy asambany zay foana efa verimberika tsy misy nge zany asambany zany. Fa tsika mieritreritra fa raha vao tsy miasa aman'olona dia ohatrany tsy asa. Dia tsy manana eritreritra mihitsy mba hamorona asa fa dia miandry. Zay ny tena mampalahelo. Kanefa dia rehefa miandry ianao dia alany fotoana eo. Mitady asa zany amin'izao fotoana izao tsy mora. Za tovavy 20 taona, nisy lehilahy zay tompoko niaraka tamiko, niaraka heritaona sy tapany zay dia nisaraka. Afaka imbolana nefa zay dia nifamerina indray saingy hitako fa za foana no mi-insiste ny miresaka aminy fa izy dia ohatrany tena tsy tia anahy akory nefa izy ny teny tamiko hoe ndao hifamerina. Za koa moa tena tia dia nanaiky mety mbola tena tia anahy ve izy. Ianao ihany nge malala ny fombany. Ny olona tena tia zany nge ho ahy. Dia voalohany indrindra olona mahay mampirisika anao amin'izay zavatra ataonao. Olona tena hoe maneho fitiavana. Ny ahafantaranao fa olona tia dia ohatrany hoe rehefa miaraka nareo dia tsy hita mandeha mihitsy ny ora. Hoe otra. Satria mifankatia. Dia zatra foana hiaraka eo. Dia fotoana tsy hita mihitsy ny fandehana. Zay foana teneniko ny olona. Rehefa olona tianao le olona tsy hitanao mandeha mihitsy le fotoana. Zay. Avy eo ndreo vao Andriamanitra tarana dia zany nefa tokony akarenana. Eka satria ianao teo akaikin'ny olona tianao. Vehivavy 20 taona manoratra. Nanao fitondram-mitanila ny ray aman-dreniko. Namako vehivavy zao no miara-mipetraka amiko. Sady za mitomany foana rehefa mifamaly zay. Mety ve tompoko raha isafidiny tsy hanambady za fa hiteraka roa ho be azoko. Tsy hanambady nefa hiteraka. Dia inona ny dikan'izany? Zay mety lehilahy hitanao eny zany dia hiterahanao. Asa sanatriany zany. Amin'izay ndray tsy mbo hoe anankiray fa anankiroa. Iza milaza aminao fa hijanona amin'io anankiroa eo anao. Rehefa hitanao hoe toa ohatrany mahafinaritra zany niteraka zany dia ndeha ampiako fanoteliny. Amin'izay raha toka miady ny anankiroa dia mba misy anankiray mandamina. Eritrereto tsara. Fa za eto miteny foana moa fa tsy tovizako hevitra amin'ny olona sasasasany. Ozy ihany zaza tompoko mila manana reny, mila manana ray. Zay nanaovan'Andriamanitra azy. Fa tsy reny fotsiny. Efa tsy fidiny zany hoe zaza tsy manana ray zany noho ny antony maso samihafa. Tsy hainao mihitsy ny tonga dia avetrany hoe tsy ilaiko ny zanako misy ray. Nefa za hiteraka. Asa. Eritreritro zay fa za manko efa niteny izany ray mandeha dia nisy renim-pianakaviana satria tsy hainao manko izy mipetraka amin'ny toeranay. Zay tena hoe tena zakany tsy zakany ainy. Mahatonga anay miteny izany. Ngamba nisy an'ilay olona hoe niteraka izy, safidy niteraka izy nefa tsy nanambady. Kina moa niteneniko kosa hoe marina nge ho any teninao e. Zavatra tsy nenako aloha dia hoe mampanabe ahy dia miteny fotsiny hoe inona ny lafy tsara sy inona ny lafy ratsiny amin'ny mampanabe ahy. Hoe ny zasa tsy maintsy manandray manandreny fa rehefa mitendray amiko ianao hoe satria tsy niainanao manko le izy dia tsy afaka hiady hevitra aminao an'izany satria tsy niainako. Mipetraka ato aminay zandriko faravavy satria efa kamboty ray sy reny dia tena be famaliana be izy tsy azo atoro dia ina tompoko nataonay satria lasa makarary fony ataony. Ka le zandrinao firy-taona aloha satria raha ao anatin'le 20 taona adolatsento ange dia tsy maintsy miva ny toe-tsainy, toe-pony, toe-bata, ny toe-panahiny tena hafa mihitsy. Ary eo amin'ny 20 taona io dia tsy misy zay tsy olona mikaikaiky amin'laza hoe mafy loha, mafy fiatoka tsy azo tenenina be fa zay. Ka rehefa fantatrao fa eo amin'ny 20 taona io zay ny zavatra mitranga dia manana fanantenana ihany ianao fa rehefa mihoatra ny adolatsento io dia mety olona azo iresahany. Zay le izy. Fa teny zay daholo ny rehetrarehetra. Na ho aiza ianao na ho aiza ny adolatsento dia tsy maintsy io. Zay ny mahatonga manontany hoe fa firy taona. Fa raha ohatra koa tsy rehefa ny 20 taona na 20 taona zavatra hafa indray zay amin'izay fotoana zay dia asena misafidy mihitsy izy. Zay vonona ny tazonao, vonona ny antokanao, vonona. Fa raha manao toetra tsy zaka ohatr'izao kosa ianao sy mahataty an'izany. Satria andravany tokantranoko noho ny aminao. Zay. Ity taratasy tonga aty aminay ity no taratasy fijorona vavolombelona no marana antsika ny famakiana ny taratasy alohana ny andraisana ny antso avy any aminareo. Toy ny fijorona vavolombelona izy nataoko tamin'ny fitiavana sy ny tontolo ny any ity. Raha fitinina dia vehivavy lavo satria niteraka tsy vita mariazy. Eny tsy vita fomba akory aza. Ny antony isaky ny mity olona dia alefa eny anjana masina. Teny no nahitako ny rainjanako. Tsy afaka nivady zahay satria na dia efa nisaraka elabe aza izy dia mbola tsy vita divorce sady efa vita mariazy efa 12 taona zahay.
no niaraka. Ny fankaty tokoa izahay satria tena olombanina tokoa ilay rain-janako. Tao anatin'ny fotoana niarahanay dia efa imbetsambetsaka ao no nalefa teny an-janamasina fa tsy niala mihitsy izy. Ny zanakay dia nozanahany ary hatramin'izao dia manome fanampiana foana izy. Na izany rehetra izany aza nefa no dia manana dette morale satria efa vita mariage izy. Vonina no isaraka taminy ary ny fiainako dia ny ampifamerina azy mivady satria izay natambatr'Andriamanitra dia tsy hosaran'olombelona. Tsy miady zay fa ny firaisana ara-nofo no tsy natao intsony. Tamin'ity taona ity dia indroa no natery ny tenin-janamasina resaka ady nataoko tamin'ny mpanofatrano nitondrana teny. Tsy nety nandray intsony ny dokotera saingy ny insista ny raiko. Izy no niambina teny no ny fahitako sy titovila olo tiako amin'izao satria miambina marary teny koa. Tena tia ny raiko izy sady célibataire no tsara bika mantare ka tsy retin'ireo tovovavy kely. Efa fantany ny fiainako rehetra sy ny fisian'ny zanako fa vao maika ny tiavany azy any. Efa ho ray volana zao no niarahanay ka tena fifankatiavana tena madio fa tsy sanatria filany nofo. Ny tiako ambara dia izao tsy nisy very anjara izany fa aza mamoy fo na maka ny zarany sasany. Isaorako izy tompo toa fa maika aho zao manangom-po amin'Andriamanitra hatrany. Tsara ilay fijoroana vavolombelona satria zay ny tena fahendreny aza maka ny anjarany sasany zarany sasany. Mivavaha amin'Andriamanitra mba zahoanao ny anjara manadrify anao. Zay zavatra iray tena mahafinaritra ilay fijoroana vavolombelona satria tena azo alaina tahaka zany. Tsy le hoe nakavadin'olona koa fa le hoe nainy andry ny anjara natolotr'Andriamanitra ho azy. Zay zavatra iray. Dao dirantsika ary ny tapany fahatelo. Ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba hovanina ny 22 443 90 na 22 442 09 ny lara telefona itirantsika mifantana. Miraba tompoko. Manao tompoko. Miraba tompoko. Hovanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Zany izao efa niazy teto ihany tababolana lasa angambizay. Eny tompoko. Momba n'le zazany tezainy tato. Ka avery ny mandeha izy satria izao. Izy io vitanay kominy voalohany bateny confirmation. Zao izy nefa lasa nanambady loterana. Zany hoe lena zaiko aloha naveriko aloha ny tenenako manaraka. Tompoko. Zao nefa izy na mandala tsy ataony fony. Dia faharoa manarakaraka zay ny tena zavatra nanaitra nay vady. Tsy atao mariage hono zareo fa tsy mety amin'izareo fa matondra vao manao mariage. Dia zao izy mbola vao fisehoana vita efa mody any amin'ilay olona. Le ray aman-dreny nefa tsy manam-pidiny amin'izany tsy hitan'izay atao. Dia inona ny tokony ho raisinay fa tena sahirana sainay vady azonay atao hoe tonga dia manapaka an'izy ireo ziaraka amin'ilay zalahy io sa tsy azo atao. Zay mba angalako torohevitra misaotrandrindra. Satria zao mantsiny hoe firy-taona aloha le zazavavy. Le zazavavy zao 20 20 taona. Eo amin'le 20 taona manko ny tika malagasy raha tadiso efa azo lazaina ihany hoe efa afaka manambady fa nilatsaka zay tsy afaka zay. Ka raha ohatra efa feno n'izay 20 taona zay izy dia efa manana ny safidiny izy amin'izay fotoana zay. Ka na ataontsika hoe andeha hitory azy izy ianao tsy afaka hitory azy ianao satria tsy marototra ilay fitoriana satria manana ny safidiny izy. Fa zao fotsiny zavatra tokony ataonareo efa nahavita ny didinareo taminy ianareo mivady. Dia io dia akory moa atao fa dia io le ohatrany tonga fitenenena mitaiza zana-baratra fa rehefa lehibe izy zavatra hafa ny tondranareo azy na nabeazanareo azy indrindra amin'ny lafiny finoana avy eo mivadika ho azy ary manao zavatra tsy fanao amin'io mbola tsy vitan'iny dia efa mandeha ary ka inona moa ny azotsika ray aman-dreny atao. Zay indrindra matsy. Zay matsy. Tsy azonay atao zany saika hoe tonga dia ho tapahana mihitsy matsy momba azy raha mety. Eny dia hoe tapahana ny momba azy ahoana moa tsy azoko to. Ohatra hoe dia sarahana amin'ny vady izy satria mbola tsisy mihinana fa tsisy hoana fotsiny. Sa tsy mety. Ka tsy mety satria mety handositra izy. Zay tokoa nga. Eny to.
mety tonga famoiza io ndafa tsy sorana tompo mety tonga ny famoiza-poko zany satria olona tiany le izy le hoe tsy mety aminay fa maty raha vao atao mariazy mihina tsisy fiangonana manao an'izany eny zavatra miteniteny fo miaraba tompoko Naraba tompoko baovanina tompoko tsika rehetra tompoko za tompoko zany a manana zanaka enitaona vavikely le izy de classe de 9e de zay zany tany Antananarivo taloha mipetraka de lasa ty ambanivohitra de tapaka allo ia maheno de am'izao izy zany tompoko ampianarina de tsy zavatra voaray amin'iziny a de na efa fanahitarefoka zany zay mba atao mpampianatra hoe mba toroana anazy ka le any ambanivohitra mihitsy tsy tiany le mianatra any de tena kamo izy de tsy misy miditra amilohany mihitsy zavatra hoe taranja zavain'ny mpampianatra any fa ny ao an-tsainy de mbola hiverina hianatra aty tsy zay mihitsy le izy eny ary tompoko eny ary ty asa tompoko ia fa zatra ny fiainana taty izy na manodidina azy na namany zavatra hitany tsy daholo le manodidina miaraba tompoko manana tompoko mba hovanino mba hovanina tompoko tsika rehetra tompoko faly mirabanareo tompoko toraka zany io ny zavatra tiako tenena zany a de hoe tsara le fandaharana fa tokony mba ohatrany hoe mba ampiana kely fa tsy ajanona am'le 20 minutes de mba asiana koa hoe mba fotoana ho an'le ankizy mpianatra zay zany mba fangatahako de ny zavatra tiako tenena zany am'le entran'le resaka momba an'le hoe telefona amiko manokana zany a raha ohatra ny fitaizayko ny zanako zao hoe fifeno taona izy de mahazo mampiasa telefona fa rehefa mba hoe matotra mafeteny izy zay ny na mahazo mampiasa telefona de fomba fifandraisako amin'ny zanako aminay ato an-trano a rehefa andavanandro samy mianatra de samy mianana fa eo ambony latabatra foana zay efa mianaka kely mivoro miara-misakafo de miresaka de manontany ny journée zay de ny fiainana ato tokantrano koa kinona amin'Andriamanitra satria raha mandeha amin'izao tsy vita sarotra no mitaiza zanaka amin'izao zay zany koa ny tena teneniko amin'ny ray aman-dreny rehetra surtout ny reny a mila manankina ny fiainana amin'Andriamanitra satria tena tsy mora no mitaiza tanora amin'izao satria mivoatra be loatra ny ankizy amin'izao de tena tsy vitanao fa mampiferitraina sady mamakizy raha ny zavatra misy amin'izao fa de akinina amin'Andriamanitra zay no ilaina mivavaka zay tompoko mba zavatra tiako tenena de mba mangataka an'izay hoe mba ataovy mivelatra kely le fandaharana fa aza limitena be zay de misaotra indrindra tompoko de lela velonareo nako tsy ho faty aingana moa fotoana io ny fotoana ananatsika de tsy maintsy zaraina arak'izay ananatsika zay zarantsika mba ana fotoana lavalava zo betsaka tsika fa efa voafetran'izay ny fotoanatsika eto amin'ny radio de tazonitsika amin'izay aloha ny amin'ny miaraba tompoko allo manahoana tompoko mba hovanina daholo tsika rehetra tompoko hitanao mon général eny tompoko tsy haiko hoe tsy mahay mamela heloka ve sa hoe ahoana fa ohatrany anazy zany a le vaty tena madika be mihitsy izy a de mandeha voaloha faharoa fahatelo mamela heloka ianao na sanatrin-dresaka zany fa na ny aretina raha misy samy hafa mihitsy ny entiny miditra ato an-trano de nefany a ny problème le zanakay efa lehibe de teneniny izy a antaniny izy hoe fa inona ny tsy ampy aminao fa inona ny zavatra tsy zakanao satria ny fotoana zany tsy hitaka kely ray volana mihitsy de lazainy fa tiako nareo ohatra zao tiako mininona tiako ianao vadiko tiako vady aman-janako de taty arina kely indray zany a indray izy patatako foana de amin'izao zany izy a le zanako sisa zany mijereko fa aminay roa zany za zany efa tena tsy mahatoky anazy tsony satria nahinao le problème teo aloha manko de ohatrany hoe tsy mahay mamela heloka zany ianao hoe iana nefa ianao tena ianao tsinona tsy anjely de zay no mba ilako torohevitra hoe diso de za fa fiainanay zany ato an-trano a ohatrany hoe fa mandeha ho azy za zany efa tsy mieritreritra anazy tena tsy haiko efa apetrako amin'Andriamanitra hoe mety ve zany sa tsy mety fa ohatrany efa tofoka tena tofoa fa le zanako sisa mampalahelo anazy
le izy nke zoanao feno everiko hoe zoanao feno sy tanteraka ny miaro ny fahasalamanao hoe hitondrany aretin' zany zay aloha de tena zoanao feno sy tanteraka ny adalany any fa tsy hoafendrany aminao kosa ny aretina zay de lafa anankiray ary ny faharoa de hitako hoe tena fahendrenany hoe fijerevanao ny tokantranao indrindra ny zanakao tsy ny adalany ny vadinao ny andaozanao ny ekizikio zay zavatra fa rehefa nireny tsy miravoravo tanana tompoko tsy maintsy tafita reo zaza raha iandro any io vadinao mety anenina zavatra nataony mety mba miverina ihany izy amin'ireo fa ny any apetrako tsara aza manaiky mihitsy ny amindra ny aretina zonao tanteraka mihitsy zany tsy misy olona nadiso anao an'izany na iza efa fantatro fa mitondra aretina zany de ahoana mbola anekena an'izany tsy tokony anekena fa dia miaraka tompoko tsika rehetra tompoko efa nangataka torohevitra tamin'ny generaly any fa nisy fotoana tany fa anotaniko any generaly hoe mety ve raha ohatra ny hoe misy ankizy eto tanànanay zany na mandeha zanako de zanako 6 fotoana de teny ratsy tsy mitarika anazy mandehandeha io ankizy io de rarako foana izy zany miaraka amin'ilay zaza de teny zay dadany hoe tsy mety le zaza rarana fa aleo de atoro sy ahity fotsiny hoe tsy mety le ataony de nefa ianao zany ato trano miteny apatsorina fa tsy mety miteny tsy manao ohatra zao de nefa le zaza tsy maintsy miaraka aminazy foana de nantany zany hoe mety ve ny andrarana ny zanaka ny tena tsy araka amin'ny zaza hoe tena imbatra le zaza eny adiditsika raha mandreny foana ngeny misoroka ny tsy mety de nitenena azy avaina tsara mihitsy tsy hoe tsy fitiavanay an'iny ankizy namanao iny fa mamindra toetra ratsy aminao izy tanao fa raha mandeha any amin'ny dada totsika na any amin'ireny toka lasa ratsy amin'ny vavanao miteny an'ireny zavatra ireny de iza no melohan'ny olona zay ray aman-dreninao everiny fa fitenitsika ao an-trano eo averinao fa ny olona tsy mieritreritry hoe fiteniny namanao tany velona de mba eritrereto koa zay zavatra zay ary raha vao manomboka apetraky ny olona amizay hoe iny zaza iny mpiteny ratsy de hoentinao amin'ny fiainanao zay de zay fotsiny tandremo 22 443 na 22 442 09 fonlara telefony idirantsika mivantana amin'ny fotoana tahaka izao ny fandarantsika dia averina isaky ny alatsinainy amin'ny valosy sasany alina mandeha any amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube kosa manomboka any amin'ny tolakandro dia azonao jerena amin'ny fotoana rehetra ireny fandarana ireny miarahaba tompoko za tompoko efa empolo taona latsaka eto de nijanona tamin'ny asako fa nitsabo an'io vadiko io de eo amin'ny telo taona zany nijanona tamin'ny asako de tsy ho sitrana efa fantatro fa tsy ho sitrana izy de diso avy eto vola tsy ampy fampitezako mpanampy diso ve satria raha iverina hitady asa vola tsy ampy izy sitrana intsony le izy igny azo atao hoe kuinary ny amelomanareo ny batrao raha tsy misy vola mihitsy azonao atao mihitsy ny mitady asa mba hananana vola ampandehanana ny tokantrano fa azonao atao ihany koa ny maka olona hikarakara azy de tsisy mpikarakara ngeny tsy mety firifiriny olona manana zany misy ary raha eto Antananarivo tena misy toerana mihitsy azo angalana an'ireny olona reny ary reny olona reny olona tena vita fiofanana amin'ny fikarakarana indrindra amin'ny lafin'ny fahasalamana zay zavatra azo atao tsara tsisy mahadiso mihitsy manao an'izany tsisy maika mety ary zay vola miditra izy misy mikarakara izy misy mikarakara miarahaba tompoko anao ana tompoko mba hofanina tompoko rehetra tompoko zavatra saika antaniko tompoko za moa zany tsy miteraka fa ny ravaviko mangataka n'ity fanavana ity manana zanaka izy zany menada lehilahy kely zany misy olana kely firy enina taona efa mianatra de nitanjona zany mangataka fiona amin'ny generaly zany zareo rehefa eto Antananarivo fa satria izy tsy eto Antananarivo mipetraka de le olana ohatr'izao sadan'ireo zany matetika aloha tsy avy atrano no ny fitediavana zany fa ambolana zany vao mandalo raha hoe mety izay nisy le olana zany de tsy fantatra aloha fa resako foana de nefany le maha eo an-dada zany zay fa resaka fiainana isan'andro miara-bola tsisy olana mihitsy le tokantrano akory de le zaza zany misy fotoana ny ampianarana ohatrany hoe izy mahay fa misy fotoana zany de tsy ohatrany hoe tsy ao zany ohatr' zany
izay ny tenena le ravavika hoe mba raha matapiditra ndry dia mba afaka mba miona ny generaly ve izy rehefa eto an-tanà satria manao fety aty Antananarivo zareo. Afaka mihitsy ka. Tena azo atao tsara mihitsy aseo. Amiazo fotsiny larana telefona iantsona zay omeny andrena rehefa avy eo. Mety ka, mety tsara. Ya. Rehefa farana fantarantsika dia omena anareo ny lara telefona. Mbola afaka miantso lara telefonantsika. Tianareo mivantana. Miarahaba tompoko. Tapakiny. Miandry antso anankiray indray. Miarahaba tompoko. Allô? Oui, mba ovanna tompoko. Ie tompoko tsika rehetra. Ie, resaka mahakasika ny hoe resaka orientation na asa fianarana sotro zany nareo teo. Manaraka fandarana dia henoko tsara mihitsy le izy. Na soana le zany dia hozaraiko. Tena ihany koa moa zany no mpanao les conférences isam-bolana. Dia manao conférence izahay isaky ny sabotsy faharoa amin'ny volana manomboka amin'ny taona ho avy. Fa hatramin'izay le izy isaky ny sabotsy voalohan'ny volana. Dia ny resanao mahakasika an'izay orientation zay mihitsy. Ny antony evitena tanteraka an'le akizy miveriberina amin'ny filière filière sotro zany. Na koa ny ray aman-dreny le manery reny zany dia ho resanao daholo ny antony mahadiso ny safidy filaire zany rehefa mifidy asa. Na koa mifidy ny filière dia ny conférence anay gratuit foana. Ao amin'ny mpiara-mamaky baiboly le izy no atao sabotsy faharoa amin'ny volana. Tena mahasoa andrehetra mihitsy le izy. Izy ho an'ny ankizy mitady filière, ho an'ny ankizy efa nanao filière filière verina amin'ny laoniny zany dia ohatray koa ho andreo mitady asa. Izay no anasanay ny rehetra fa ho voavaly zao le fantanina be da be. Mampieritreritra ny ray aman-dreny mampieritreritra ny tsirairay avy ny amin'ny orientation dia izay no resahako fa mahasoa an'ala izy dia zaraiky ihany koa. Tena ilaina ka, tena ilaina zany zavatra fa misaotra anareo manana ny fandavatena anao an'izay orientation zay. Ny araka ny teneny teo isaky ny asabotsy faharoa amin'ny volana no anatanterahana an'izay conférence zay ao amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly ao amin'ny eny mitody-batana Antananarivo no misy azy. Famitinana satria mamarana azy. Ny famitinana moa dia le hoe fotoana manokana io mahaiza mitady fotoana manokana ho anareo mivady, mahaiza mitady fotoana manokana ho anareo mianaka, mahaiza mitady fotoana manokana amin'ny mpiara-miasa izay hanananao fahasairana. Ny ankonana mihitsy koa ny ankonana mihitsy ny ankonana ka le fotoana manokana raha vao ny ankonana mantsy le matovy zavatra dia eo amin'le fiaraha-misakafo ny fotoana manokana. Ka tiako lazaina amin'le ankonana hoe somary miala ny toerana mahazatra na io trano fotsiny miara misakafo manao pique-nique kely mety ka mety tsara miara manao vacances rehefa tonga tena ilaina mahasoa mihitsy le izy ary mamerina indray ny fanamafisana ny fifandraisana am-po zay ny tena mahasarobidy azy zay zany. Ny amin'ny heriny ny amin'ny heriny dia raha ny voalohany teny hoe teny fampirisihana faharoa fotoana manokana dia ny amin'ny heriny ny fifanampiana. Ny lara telefona azotsika ny général raha ohatsika tiona aminy dia atsilo ny 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefony général dia atsoy général isaka maraina fito sasany ka hatramin'ny valo amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro dia rehefa azonao zay lara telefony général zay dia atsoy izy dia miantso ny général anao dia omeny général anao ny fotoana zay andehananao makany amin'ny any na ny toerana na ny ora dia ajao zay fotoana sy ora izay aza atsoina aloha général rehefa avy satria mbola eny ambony naty tomobile izy tsy manana ny agenda zay tokony hakanany toerana sy ny fotoana zay omenantsika rehetrarehetra fa rehefa tonga ny amin'ny ray sasany ny ka hatramin'ny roa ny amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny maraina dia amin'ireny nareo afaka miantso azy. Ny fandarantsika araka ny tenenina teo dia miverina amin'ny isaky ny alatsinainy valo sy sasany alina. Bruno ny teo andrafan'ny teknika dadito amin'ny fikirakirana ny sary mandram-piona tompoko. Veloma tompoko. Mba hovanina fandarana rahanao eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina.